tsy maintsy tratra ny tanjona amin'ny fanamboarana ny akanitra ny vady-piangonana eo anivony Afrika mody fahatra Martiora Omaly Denis ny hetsika entina nohanina izany. Nametraka tanjona lehibe ny fiangonana FJKM Ambodivohitra Martiora dia ny hanamboatra akany sahatra ny vady-piangonana. Ny sampana tanora kristiana izay ahitana ny antoko-pihira faniliny Martiora dia mikarakara ny hetsika sakafo biderana sy hiran'ny lanitra. Izany hetsika izany dia tanterahana eny amin'ny espace family eny Antanambao. Ankoatra ny fiaraha-misakafo dia misy ihany koa ny fanentanana tamin'ny alalan'ny hira ara-pilazantsara aka ny korala faniliny Martiora ihany no nahatanteraka izany. No iraina hanandritra fotoana io ny hira ny faniliny Martiora izay efa havoarakitra anaty kapila mangirana. Misy ihany koa ny fampisehoana isan-karazany. Voaporofo tamin'ity andro ity fa azo atao tsara ny miara-mifaly sy miara-mientana amin'ny hidia amin'ny alalan'ny hira ara-pilazantsara ary samy nandray anjara avokoa ny rehetra. Hoentina anaovana ny akany izay ezaka iray lehibe ataon'ny fiangonana ao amin'ny FJKM Ambodivohitra Martiora. Ary izao angamba no ataoko hoe asa voalohany ataon'ny sampana atao anatin'ny fiangonana. Amin'ny 9 avril ho avy izao no fandedanana ny trano vady-piangonana teo ary amin'ny volana May no anaovana ny vady-fiangonana. Mbola maro ny hetsika karakarain'ny FJKM Ambodivohitra Martiora mba hamitana ity akany ity. Anomboka tsy ho ela rahateo ny fametrahana ny vady fototry ny akany. Isy ohatra ny fanentanana ny rehetra mba samy ezaka indray anjara amin'ny alahady ny Paska ho avy izao.